tolotry ny radio Madagasikara ho anao zao. Tsy hijery ny loza anjony fireneko ah. Tantara mitoy nosoratany Randrianarivelo Marcelin. Ireo mpamelona ny tantara: Daniela, Gaston, Faly, Jacques Lofo, Heraldo. Mpandray feo Joary Setra Randriatsara Fary. Panatotosa Alara Pemanatso. Rentrez, capitaine. Inona no vaovao nantinao fa je vois que tu es très content, hein. Misy vaovao tsara. Tena misy vaovao lazaina aminao tokoa mon commandant ary mety hahafaly anao tokoa. Ka raconte-moi. Araky ny tatitra amin'ny adjutant Edouard, azontsika baby reo piko tena mafy lo. Ah, c'est très bien ça. Oui. Tsy nety voasambotra mihitsy hatramin'izay. Ka araky ny hevitra de zalahy reo mihitsy ny tena mikonkonona anao an'le fikomina ka mahatonga avoaka hiady amintsika. De inona zany no ataon'ny zalahy reo mon commandant? Tonga ave de vonotsika faty satria zareo reo matsy ny tena manelingelina ny tombontsoa antsika eto Madagasikara. Oui, on va d'abord ne pas les tuer, hein, parce que ils sont utiles pour nous, pour les travaux forcés. Assentez-vous, Jonah. Parce que ici que tu manges ni construction des routes, voies ferrées, car nous avons besoin de plusieurs hommes. Nous avons aussi besoin des filles. Pour vos vavis, attendez qu'un pour nous faire plaisir, quoi. Ouais. Ici, comment c'est mille plaisirs, quoi, parce que, tu vois, capitaine, ma femme et mes enfants, ils sont en France. Et mité, mes affaires, va, bouletiaf, que ma kati, Madagascar, ratiamni, tona, rêve. Ka ny ako nge vady amanjana ankoatran'izany mon commandant e. Ny aza mbola afaka roa taona vo avy ety satria ny ankizy mbola mianatra daholo. Tu vois, tianao an'izany fa isika ve dia tsy mba nous faire plaisir fa hijanona fotsiny célibataire comme ça tsy mety izany. Tsy maintsy mba manao zay plaisir mahafinaritra antsika. Marina zany mon commandant. Ka na dia isika aza dia mandalo fotsiny. On passe tout simplement, après quelque temps on va repartir pour la France. Ka tsy maintsy manangona isika, manangona arena aloha. Si manao zay mba mahafinaritra rehetra antsika mba pour bien plaire. Tena marina ny teninao mon commandant Félix. Fandalovana marina ny eto Madagasikara ka tsy maintsy ametraka tantaritsika. C'est vrai. Raha mandeha atsakany sy andavany daholo ny zavatra rehetra. Dia après 2 semaines dia isokatra ny construction de route. Ka mila vatandehila des hommes forts. Mila vatandehila isika am'izany. Tombotsoa lehibe ho an'ny France zany satria arena ambany tany maro no azontsika. Sady malalaky be ny fitaterny ny transportn'ireo or sy pierre précieuse reo mandeha makany France. Tsisy tianina mihitsy ny tenenao mon commandant. Izao ankehitriny zao capitaine, maintenant dia tu donnes l'ordre amin'ny adjudant mba hitondra miaramila hanafika ny tanàna an'Ambohitsy lazaina. Est-ce que tu as compris? Sambory daholo ny vatandehila zay hitany zareo rehetra any. Est-ce que tu comprends ça? Mazava mon commandant. Allez très vite parce que nous avons besoin des bons résultats. Hein? Raha ny marina dia fa izao zavatra izao no tokony nataotsika. Il faut faire très vite. Vraiment commandant. Fa zao ankehitriny zao de ampandriany zalahy.
matotra ianao fa azokatra tsara tsika satria tsy afaka hanokatra fery ry zala fa ny lehibe ampikomy aza efetopelatanatsika nge. Oui, c'est vrai, capitaine. Fa tsy afaka mankaizy eo intsony reo. Andeha hijery kely an'ireo rebelle ireo za aloha, dia je vais faire une enquête sur eux. Faly miarahaba anareo rehetra zah tonga soa eto amin'ny toba miaramila voromahery ianareo. Ialahy moa zany no antsonina hoe Ravet Robert, chef des rebelles, hein? Anohitra nay vazaha-mpanjana tany izao, hein? Izahay raha tonga eto Madagasikara dia anao asa fanasoavana fa tsy hoe hitsaitsitra ny arena fotsiny akory fa ianareo mpikomy reto tena olona ratsy saina tsy mahalala mihitsy ny bien atao aminareo fa misy hainina fotsiny izao. Raha ny fomba firesaka hoe komandano enonay de ohatriny ny olona tsara kanefa de fetsy ratsy sady be tsara vela tsy bolotanin'olona. Raha manankamonareo manindina raha mipetraka amin'ny mitaninareo any fa tsy manzakazaka tia tanin'olona tika. Marina mihitsy zany voalazanareo zany chef Ravet Robert. Reo vazaha reo mihitsy natsoina hoe gisala mangalaketsaka izy mangalatra indray no avivava. Tony bloky laomam-boatsevaka finyatsy de maniny aroa. Raha manakamba marina nareo mandehana mody any amin'ny taninareo mody hoe manasoka nefa mitsetsitra ny arenay fotsiny. Ka zay ngele hoe tsy miady nefa ny kibay akelika ihany. Kay Maharary anke zany. Ferme ta gueule. Ay kay Ari. Ego. Marary ne zany. Raha tsy mifatotra amin'ity rotsy ity ny tanako mividinao lafy ny fetsika nataonao iny commandant. Marina mihitsy zany. Mbola manaja anao ihany zay mon commandant. Moi je m'en fous. Allez, apdi prison reo. Mafy loloatra. Ary tsy maintsy manao ny asa fanandevozana ianareo, esclavage, fanamboaran-dalana, arabe, sy ny tranom-panjakany rehetra. Ny ray andro any dia mbola ho afaka eo ambany vahony fanjanahana na Madagasikara. Ditrotra ny voaka ka tsy anaiky an'izao fanjanaha tany ataonareo zao. Ferme ta gueule. Ay. Kay Zao, hein. Garde. Mettez-les en prison. tsy adiniko zao ry vazaha be anenena ny lahy zao. Tsy maintsy misy foana ny fanantenana raha mbola velonena koa ary anenenanareo zao abibina ataonareo aminay zao. Je m'en fous. La semaine prochaine, dia anao travaux forcés ianareo. Anamboatra construction de route, voie ferrée. Amizay moramora ny fivezivezena avy eto Madagascar pour la France. Na mafy ty manao asa terivozany tika ny mahazo tombony be am'izao moa de France. Zao tonga amin'ilay fitenenana hoe nitatatra ho andray le za fotsiny. Tsika amin'ny tena miasa mafy tika nefa ry zalamy mahazo tombotsoa be. Marina mihitsy aloha zany. Zalany tena mahazo tombotsoa no papana be misika.
tsy misy tombotsoa antsika malagasy ihany zao fa kely de kely tony fotodrafitrasamboaritsika tony mba mijanona ao atsika zao fa ny tombotsoa rehetra de lasa andralao toy ny arena ambanin'ny tany ny vatosoa ny volamena sy ny sisy zay mihitsy ataongo zareo tohatra fiakarana fotsiny tsika zana tany akany ny akorany zavatra anaovan'ny zareo fikaroana momba ny fanafodina anamboarana fitaovam-pidia raha naiken'izany fony sika de na nitalana kanirina aza de tsy anakolo vaina tsoe fa de ataon'ireo vahin'ireo ampimamba daholo ny arem-pirenena mody hoe manao soan'ny madagasikara zala nefa mahanaroroatra mitseritrina ny arentsika fotsiny ka tsy anaiken'izany fony sika fa tsy maintsy ady hatramin'ny farany enohatra an'izao fanjakazakana ataon'ireo vahin'izao reo e aza miresaka aloha fa tia kapiteny ty manatony ty toy izy ny asa ilozanareo miresaka fotsiny fa tsy miasa nareo zany hoe mijerynareo ery ambony reny dadio fa tombontsoa amin'ny madagasikara zao fotodrafitrasa fa tsy ho an'ny lafrantsa velively satria rehefa lasa ody zay vazaha de mijanona ao amin'ny malagasy ny zava-bita mazava eny marina aloha ny voalazanao kapiteny fa amin'ny akapobeny de nareo mahazo tombotsoa be satria ny arena ambanin'ny tany sy an-dranomasina de lasa nareo avokoa fa mody eo anao ny tsara resaka eo fotsiny akomoa ny vava aloha fa tsy famaly aminao eto toy izy miasa raha tsy zany de ho daroako anao ho kapohako amin'ity karavasy ty na mbola mitena eo ihany ka ianao ihany angery kapiteny mampiresaka ana eo de voatery tsy maintsy mamaly zay fa tadidio kapiteny ndra iandro any de mbola hitroatra ny vahoaka malagasy anohatra ny tsirariny ataonareo amin'ny fanjakazakana ny tanin'olona marina mihitsy zany fa mbola ho avy aminareo ny tsy mety kapiteny fa tsy maintsy mbola ho afaka ny vahoaka malagasy akomoa ny vavan'lahy eniny aminano kay maharary mie zany fa mba matahorana andriamanitra maharary ane zany raha tsy mifatotra rojo ny tanako de tsy misy an'reto miaramila mpiambiny reto nitoheriko teto anao ry kapiteny toy izy niasa alty fa tsy mahalala fa tsy niasa vita malaky aloha toy izanandray miasa fa mbola tsy tonga amin'ny fotoany manana fanaitenana fontsika raha mbola velinainy ndra iandro any de mbola ho afaka madagasikara de anjarantsika indray ny kiapaka karavasy an'reto mpanjana tany reto marina mihitsy zany voalazanao zany fa manana finoany mbola ho avy ny marany mitondra fahafahanao atsika tsy isy anaiko ho andevozina toy zao fony eto ka tsy maintsy hitroatra ndray andro any tsy misy taranaka vozina ka anaiky lava ho tengena ambozina oatra zao ka zay mihitsy ry sefo be aleo miasa aloha sao de mbola hiverina eto indray ny sefo be hikiapaka karavasy marina aloha zany na rahanao teo tsy hijery ny loza anjony fireneko tantara mitoy nosoratany Randrianarivelo Marcelin ireo mpamelona ny tantara Daniela Gaston Faly Jacques Lofo Heraldo mpandray feo Joary Setra Randriatsarafary Fanatotosa Alara Bemanatso mbola hitoy